Makasitraka makately ry-piaino havana raha tahafahoana indray isika amin'izao fotoana izao miarabanao satria zava-dehibe zany hoe miaraba izany tonga tsy miaraba na manotesitra lasa tsy manao veloma na masosotra koa dia arabaina ho tratra izao andro manokana izao. Ifampitsotra-bavaka indray isika ka aoka ho tanteraka amintsika ty teny voalazan'ny apôstôly Paoly ty manao hoe ny zavatra rehetra izay tsy ataontsika amin'ny finoana sy tanterahantsika tsy amin'ny finoana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mety ho tonga fahadisoana na fahotana ho antsika izany. Angany tsy ho latsaka amin'izany isika fa hino mandrakariva fa momba antsika Andriamanitra. Hivavaka manokana antsika ho an'ireo niangarana vitana hoy ny fitenenana izay tratra ny olana sy ny fahasahiranana satria tonga mpitondran-tena no ny toe-javatra nisy, tsy fahasalamana na mety ny fahafatesana, fisarahana manokana no ny toe-javatra tsy nampozina. Ireny rehetrarehetra ireny mety tsika mbavaka androany andeha hiara hivavaka ho azy ireo isika no ny amin'ny anarany to. Hivavaka isika to. Andriamanitra ray eo, nivavaka izahay no ny fahasoavana natolotrao dia ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy izany. Matoky izahay fa izany famonjena natolotrao izany dia mahasahana sy mahasehaka ny olombelona rehetra eto amin'ity tany misy anay ity. Azonay antoka fa ilay fanahy izay efa nirahanao nidina tety dia afaka mikasika ny fo rehetra. Ho androany izay dia mivavaka manokana ho an'ireo mpitondran-tena izay ambaranao araka ny teninao fa mpitondran-tena. Andriamanitra tsinjovy izy ireny. Ary aoka hanana ny finoana dia ilay finoana izay natolotrao mba hianteran'izy ireny ho tanany ny fitiavan'izy ireo, mba ho tanana entin'izy ireo manantona anao, ahafahan'izy ireo miantso anao sy mangataka aminao. Mijereva ny fiainan'izy ireny ankehitriny. Andriamanitra sarotra ny zavatra iainana ankehitriny kanefa azonay antoka tahaka ny tantananao ny mpitondran-tena tany Sarepta, nijerevanao manokana ny mpitondran-tena izay misy aminay ankehitriny. Irao ny fanahinao, ikasika azy ireny tahaka ny kasihan'i Elia, ny ankonany ka nafahan'izy ireo nanana ny ampy tatritra ny 3 taona sy tapany tao anatin'ny andro maina. Irinay Tompo, ao anatin'ny toe-javatra sarotra izay maina ho an'ireny mpitondran-tena ireny ankehitriny dia aoka ny tananao any hitsotra ka nome azy ireo izay ilaina entin'izy ireo mivelona sy miaina hanomezan'ny voninahitra anao, hanohanany sy hanampiany ihany koa izay mila fanampiana avy amin'ny alalan'izy ireo. Ray masino, ianao no androtraka ny fanaminanao amin'ny lafin-javatra rehetra izay ataon'izy ireny. Ny sehatr'asa izay idirany na mivarotra izany na fambolena izany na fiompiana izany, eny na fitantanana ihany koa, anampy ny mpitondran-tenanao Andriamanitra ka hatonga ny mpitondran-tena rehetra eto amin'ity firenena ity mba hanana ny fifaliana sy ny fiadanam-po ary afaka koa hanohana ny hafa eo amin'ny fiainany. Aza mahafoina mahasaraka azy, momba ao isan'andro amin'ny tananao sy sandranao izy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy no natahako izany vavaka izany. Amen.